Ndray mbavakely kosa mikasika ny ady totohondry fanairana ny ady totohondry malagasy indray sy io famoazana ity taranja ity dia nanapa-kevitra ny karakara katrokady natokana ho an'ny sivily ireo mpankafy izay taranja vitsivitsy izay eto Antananarivo ny roapolo sy ny faha 20 ny volana febroary avy izao aorianan'io moa dia manana fikasana ny karakara hetsika ionan'ny sivily sy ny miaramila ihany koa izy reto araka izao fanazavana entiny Randrianjanaka Raymond Eli izao. Ny hetsika izay karakarainay voalohany indrindra aloha mikarakara box zay amin'ny 21 amin'ity volana ity zany civil ihany zany anomananay an'ireo civil mba ahitana ny tena sangany. Dia faharoa manarak'izay amin'ny mois de avril izay anao combat grand combat de défi militaire contre civil. Dia amin'izao fotoana zany efa manomana an'io izahay satria mba hanairana ny ady totohondry sanatria izany hoe ho faty ilay ady totohondry mba ho fanampinay ny fédération koa mba hanetsiketsehanay ny ady totohondry eto Antananarivo. Tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny fa hoe anisany tokony hanao ny qualification ny Jeux olympiques atao any Rio isika tokony any Cameroun ifanitsana amin'ny volana Martsa iny ho anao manokana zay anatin'ny tontolo ny ady totondra ahoana ny fahenonao an'izay? Ny fahenona an'ny qualification ny Jeux olympiques zay atao any Cameroun amin'ny 8 mars hatramin'izao aloha mbola tsy dia maheno tsara mazava zay avy any fédération ny fizotran'ny lalao io satria ataoko angamba mbola tsy tara amin'izao fotoana no anomanana ny ankizitsika handray anjara amin'ny qualification izay atao any Cameroun io. Eli, ianao anisan'ny hoe mpanao ady totohondry malagasy nanana ny lazany ny fahitanao ny ady totohondry malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fahitako ny ady totohondry malagasy amin'izao fotoana niveau technique zany tonontonona ihany tsika fa ny hitako olana ny tsy fahampian'ny compétition izay eto toerana indrindra moa ny compétition internationale inoko fa tamin'ny volana janoary no nisy championnat zone 4 rehefa nidingantsika. Dia fahitako ny ady totohondry eto amin'izao fotoana tsy ampy compétition le ankizitsika fa ahitana ankizy tena tsara nefa afaka miady amin'ireo lazay any ivelany. Raha iverenana n'le hetsika atao amin'ny 20 sy 20 volana febroary mety katrokady firy no atao ao anatin'ny hetsika karakarainy? Ny amin'ny 20-21 ho avy izao zany amin'ity volana février ty amin'ny sabotsy zao misy 4 combat civil sy civil ihany aloha manao. Dia ny lahady ny final 10 combat amin'io miaramila contre civil io ahitana ady 20 lasy vavy vedety dia ny combat vedety lasy vavy.